tapapiroana production manolotra ho anao. Pakafo tantara mitony soratany RG hovelomin'ny Christophe Rabearmanana tapapiroana miaraka amin'ny tolotry ny avo Saoly nandray ny feo Onja Rakotosan nandrindra ny lafiny teknika Njaka Randry tompona andraikitra sy mpanatitosa tapapiroana anio no andro voalohany mba tratralina korangaza zany androany betsaka loatra koa le adevitra tamin'ny fivorinana tao teo ka dia aiza zany zao ny sakafo mety efa midy zao le restaurant fisakafoana azy rehefa tsy mahatratra ntsony dia mahatrano mahandro angah mbola misy azo atokona ao anaty vata fampangatsiahana ohatra hoe atodina nofokena endasiny mbola misy nofokenana kokoka ao rehefa tonga ny antrano misafidy azy tiany mahita ity andalana moa dia araba soa araba tsara maile ty folo alina mahery zao efa mihoatra ny ora azo ifamezivezena amin'ny alina raha teo so ihany reo mpiara-miasa fa mahazo alalana ivezivezy amin'ny alina fitandrona ny fandripahaletana tena mbola voety ambany diady mbola andalo ny tonelina ambojatovo analakely isotry zay ho 67 hektara varitra dre izy ny vehivavy mandositra iny miazakazaka mafy to misy maniatsika amin'ny fijeriko azy zany tena misy maniatsika maro ndre nitazako ny retroviseur misy telona manetsika azy tena iny vehivavy iny anjehandro zalahy reto aleo raisina midira tao anaty fiara madama aingany ianao misaotra raha misea misaotra an'Andriamanitra koa raha tsisy anao angamba dia tratra ny renjylahy reny fa hoany misy inona enjehan'ny reny fa inona ny antony raha misea andao aloha andositra mba tsy hitany ka tantara lava be zany eny vao nahita ny fiaranandray anao le telo lananentsika dia miporitsaka mitsoaka elakelatra amin'ny verina ahoana ny afantaranao an'izany hitako tamin'ny retroviseur teo ka fa hoany inona ny antony nanenjehandry zalahy reny anao teo raha misea tantara lava be ho azy zany averika any fa misaotra anao tsy azoko ka mbola sendra fiara ny tenako tena misaotra an'Andriamanitra tena tsy azoko mihitsika azonao azavaina ve aza matahotra ntsony ianao fa efeto am-pelantanan'olona tsara fiarovana ianao madama fa nisy inona hitany Ramose asitrio nafendrentsolahy reny ny zanako dia mbola tetavy samborina indray tsy fantatry saina manahoana ny zanako any am-pelantanana itsy ireo fonjeho Ramose zanakao ie nalaina keriny zany ie dia ahoana nefa ty ianao mandositra andro alimbe ty inona no mitranga efa herinandro izay tsy nahitako ny zanako tsony dia rendrojylahy me vola be folo tapitrisa takaliny eny zanako tamin'ny alalan'ny finday ny fandrezako tamin'ny jolahy feperana tsy nilaza tamin'ny manam-pahefana ka ame azy io vola be eo amin'ny toerana voatondro kantsy vola nataoko tao anaty sakosy fa taratasy tao amin'ilay toerana natondry ny fanakalozanay dia tsy teo ilay zanako ndray tamin'izy ireo nanao sito mahery an'ilay sakosy hoe misy vola tanao za inona andositra fonjeho Ramose ahoana ny fomba hitako an'ilay zanako
afaka manampy avy ianao. Zao mitondry tsara aloha ianao. Mba ampitondry ianao dia entiko any amiko aloha ianao. Misaotra betsaka. Ary aza matahotra moa fa tsy olon-dratsy aho akory e. Ary mety afaka hanampy anao amin'izany raha mahakasika anjanako izany. Ino firy taona izy izany? Vavy sa lahy? 5 taona. Izay reriny mazanako vavy kely izy. Mampalahelo be izany. Ramsey, azo antoka ve fa tsy hanenjika ireo tsolahy ireo izao? Efa tonga aty isotritsika. Ianao fa tsy harantsony ny fiaraka. Ho any amin'ny 67 hectara avaratra tsika. Any tsy misy ny tranoko. Ay, Ampandrosoako any an-tranoko ianao. Tsara fiarovana ianao any amiko fa aza matahotra e. aza hitako Ramsey ka tezitra amin'ilay vola tsy izy ireo tsolahy dia zanako indraiky eny hanaparany ampibiny any. Alamino tsara aloha ny sainao. Mbola tsy hijanona hitako io vola io izy ireo. Izao aloha dia ny ainao no arovana. Izay aloha. Tsy maintsy hajaina ny ainao fa tsy ho viraviraindreo jiolahy ireo. Rehefa tonga any an-tranontsika miresaka tsara. Ay, tsy maninona. Tsy misy olana ka alamino tsara ny sainao fa tsy olon-dratsy aho hoy aminao e. Momba an'izay zanako izay indray raha pitso maraina mikariko hevitra an'izay ahitana azy sy ny jiolanakakerina izy. Dia efa tena matoky anao aho Ramsey. Matoky anao aho. Ato anao mipetraka. Mampisoa ianao. Aza miafafy e. Mampisoa. Toa miaotraotra. Averiko foana fa tsy olon-dratsy akory aho Ndao midira. Oe, azafady. Tsy mahalala fomba. Mbola tsy mitombona tsara koa ny saiko. Tsara be ny tranonao. Ary fa aiza ny vady aman-janaka ao? Mipetrapetra aloha eny amin'ny seza eny e. Mizarery no ato ka. Ianao irery ahoana? Aza hitako ka olon-dratsy anararoatra amin'ny mahavehivavy ahy ty lehilahy ty. Raha ny fijeriko azy aloha dia olona tsotra ihany. Matotra. Nefa moa sady tsy misy tandroka. Aza hitako aza ka miala anakajo dia ambodepana. Inona retir'Andriamanitra. Ampio aho. Zarery no ato madama. Mipetra-drery no ato. Matahotra nga madama. Iza moa zany aloha ianao e. Ny anaranao. Tsy azoko. Mipetra-drery hoe ianao. Ramsey, aloha angamba za andeha ka avelao ao any aminay. Madama, aza matahotra ianao na kely akory aza. Vonina nampy anao aho. Aleo aloha ianao angalaka ranom-boankazo fa vizana loatra sady mino fa mangetahita mafy koa ianao io. Andriamanitra, toaka ahoana ireny fialato hoe zany izy hoe mipetra-drery. Raha sanatria olana eto ato sao dia ahoana? Inona ireny ataoko e? Zay dia vita ny ranom-boankazonao e. Tiany ianao. Zatra? Tia kosa ny dia mazotoa ary. Ohatray, aleo aloha metraka vilany sy ampirehatra ny fatanagazy karakarahantsika ny sakafo. Eny fa lasa any ambadika. Ary aloha mpifanakaloza ny reto ranom-boankazo reto sao dia nasiany fampatoriana ny tsarako. Zay dia vita ka. Azafady fa nangina rery teto ianao.
Ary toa mbola tsy nisotroana ihany ny anjaranao e. Aza mihafahafa re. Aza matahotra na kely akory aza. Rakotondram-parany Dino no anarako. Monsieur Dino no fiantsony manodidina ety. Atao fotsiny hoe Dino e. Raha tsy mahadiso, mba iza no iantsoako anao? Misaotra Monsieur Dino a. Dia faly malala anao ny tenako. Andriamanitro, tia izaho dia mitonatona anaty antranon'olona marina. Menatra be a. Ataoko ahoana moa fa dia matoky anao tokoa. Mino aho fa tsy olon-dratsy ianao Monsieur Dino? Aleo atao fotsiny hoe Dino no iantsonao aho. Hatramin'izao tsy mbola lazainao foana ny anaranao? Ay marina moa, Flavie ny anarako. Madame Flavie. Avitry ny ena Flavie moa izany ny tena izy e. Madame Flavie. Faly mahafantatra anao a. Amin'ny anarako sy amin'ny alalan'ity ranom-boankazo sotrotsika ity no ilazako fa avitra no sy le zanakao araka ny anaranao. Iza no anaran'izany zanakao zany? Ao aloha e, tsinona. Tsinona. Enganenga tondra fanavotana izao fiainana tsy napoziny izao. Ho tanteraka izany raha arahana finoanan'Andriamanitra. Amen. Ny anaran'ilay zanako kosa dia Saondrany aina Sarobidy. Sarobidy ny fiantso azy. Anisy izay. Indrisy. Sara matina velona. Tsara be daholo ny anaranareo mianaka. Fa hono Monsieur Dino? Ouais, azafady. Hono Dino. Aisaka ny vady aman-janaka ao? Tsy mbola manambady a? Io ary ny indrery Flavie. Tsy mbola manambady hono. Tsy azoko antoka ity lehilahy ito raha izany. Izao faminaniako azy izao dia tsy latsaky ny 70 taona eo eo. Nahoana nefa tsy manambady ihany. Atao lasalasa saina be ao Flavie e. Amin'izao hoe tsy mbola manambady ve? Anka tsy izany ny eritreretiko. Izany mihitsy no alehan'ny sainao fa fantatro. Tsy mbola manambady tokoa saingy efa misy ny kasaiko foana fa tsy mety tanteraka. Fantan'ny eritreritro n'Andriamanitro. Ataoko ahoana re mifandositra ato e? Tsy azoko. Ny kasaina dia tsy tanteraka. Ahoana koa izany? Hitanao, efa tsy azo antoka intsony ny tovovavy malagasy amin'izao fotoana izao. Ratsy fitondran-tena ny ankamaroany. Le nikasaiko vady voalohany lazaiko anao fa tsara. Tena tsara tarehy, saingy nampirafy ahy. Le faharoa indray toraka izany koa. Nanino? Tsara fa miloka, fotsy varavarana. Lasa miasa dia mba lasany amin'izay alehany ihany koa izy. Ay miloka no ataony ihany. Loza koa izany. Namana ny tantaran'izany ary marina rehefa niporofoko ilay izy. Ny fahatelo indray koa dia mangala tety. Ahoana izany? Tapitra ondrana ny amin'ny havany daholo, na ny anina na ny entana. Manaraka faha-efatra dia jiovavy. Piray petsapetsa tamin'ny mpangalatra. Tsy misy tsy ataony rehefa asa ratsy. Leo aho dia nalaoko ny mipetraka. Tsy mbola fantatro izay anjarako. Mba lehilahy ahoana koa tia ianao ny sendra ny taolana foana raha izany? Tsy mbola tonga angamba ny anjarako e. Izany ve? Fa izao ny alina tia mandroso ihany. Marina izany. Andao atory sy aseho anao ny efitra rehetra misy ato amiko. Ndao ange e? Ndao ary. Hitanao ato? Ito ny efitra fatoriana.
misy fandriana telo lehibe ireo fandraisako ny havako rehefa mitsidika tiry zareo. Dia andao indray aro atsy ambadika. Tao ary. Tia indray ato ny profesako rehefa aty an-trano a. Milamina be. Andao indray ary mankaty Ito. Tiaka vity ny efitra fidiovana. Ny akavanana kosa ny fivoahana. Vovony faravarana dia mirehitra ny jiro ato. Ay tsara be sady madio no manitra. Dia avy aty indray ary. Ato ny efitra fandroan-tsakafo. Andray Ramose. Manino? To mihaja be sady malalaka dia malalaka. Vita karo daholo ny rindrina sy ny latabatra itoeran'ny fatana. Tsy mampiasa saribao zany ianao. To ohatry ny fatana gasy, fatana herinaratra avokoa ny ato. Andray, hoay izany lovia matsotronao. Mihaja be daholo. Mahafinaritra. Tena azo ny didinao tia ny foko. Ohatra, maninona koa ary aza. Tobabo amin'ny sady. Andriamanitra. Amboariny saiko tsiraikity amin'olo tsy fantatro. Tena manaritsokera izay vehivavy efa niaraka tamin'ny dinao. Adaly izany vehivavy izany. Lehilahy ty to tsara ny ranjanana vaventy. Zaho aza ho tena mahadinika ny endriny sy toe-batany. Flavia, avy aty indray aloha. Ato indray mandrosoa aza misalasala. Ato indray ny efitra fanatanjahantena na salle de gym. Andriamanitra. To ato daholo ny fitaovana azo vilenty isan-karazany. Poids, barre fixe, musculation, footing sy ny sisa. Fa inona ny asanao ro monsieur Dino a? Atao ve Dino fotsiny no hafa azasiana izany monsieur izany. Zavity ary. Ary farany avy aty indray aloha. Hitanao ty varavarana ty. Io ange voay Matahotra fa misy inonao? Zao. Andre kakio. To piscine ngeza be. Nefa ty anaty trano. Tapaporoana production nanolotra ho anao teo. Pakafo. Tantara mitony soratan'ny RG, novelomin'ny Christophe Rabearmanana, tapaporoana. Niaraka tamin'ny tolotry ny avo, Saoly. Nandray ny feo, Onjara Koutson. Nandrindra lafin'ny teknika, Njakarandry. Tompon'andraikitra sy mpanaty tosa, tapaporoana. Mbola itoy.